mpandraharainy amin'ny université n'Antananarivo mitohy ary miamafy ny esika fitakiana karama. Fahantrana mahazo ny vahoaka malagasy, olona iray mahova firenena ho ny filomarika Ravalomanana. Mahaninona ny mpanohana fitondrana tsy nekeny mpitarika ny fivoriana mikatotrano nangatahany député. Alakamisy fadimy ny volana May ny taona 2024 amin'ny kafaliany indray no ianako aminao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ny MBS amin'ny Takariva ity. Manolotra ny arapara tomboky lahy sy tomboky vavy. Manasanao anaraka ny fotoana ny vavao hatramin'ny farany. Araka izany dia mitohy ary miamafy hatrany ny fihetsiketsehana ataon'ny mpandraharahana ny personnel administratif et technique PAT eny amin'ny université n'Antananarivo manoloana ny tsy mbola nandraisany izy ireo ny karama ny volana aprily. Nanamafy hatrany izy ireo fa tsy hijanona ny hetsika raha tsy voarainy karamany. Teny an-toerana Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala. Tsy mbola ahitany tompony andraikitra vahaolana aloha hatreto ny mahakasika ny fitokonana nataon'ireo mpandraharaha eny amin'ny anjerimanontolo n'Antananarivo noho ny tsy mbola nandraisan'izy ireo ny karama ny volana aprily. Atao ankilabao ny fandoavana ny karaman'ireo mpandraharaha izay aisany mampiodina ny université. Raha isaky ny 20 ny volana ny fanarahan'ny ministera piasy ny PAT fandoavana ny karama dia tsy mbola nandray izany aloha izy ireo efa ho 12 andro aty aoriana antony rosoana tamin'ny fitokonana sy ny fihetsiketsehana. Nanomboka ny talatalasa teo moa nefa tsy nanao ny asany intsony ireto PAT tsy mbola nandray karama ireto fa ireo asa sokajiana ao anatin'ny service minimum ihany sy sanoana tao. Omaly Alarobia indray dia efa niroso tamin'ny fanakatonana ny université anehoana ny marary izy ireo ary izao niroso tamin'ny fanaovana fihetsiketsehana izao androany saingy tsy mbola nivoaka ihany ny karama. Manodidina ny 430 ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny université an'Antananarivo no voakasika ity raharaha ity. Tamin'izao raha ny karama ny volana avril dia mbola tsy fantatra hoe aiza ho aiza satria raha ny loharanom-baovao zany dia tsy mbola mazava mihitsy hoe aiza marina no hiafarahany karama. Zay zany no tena antony le hoe nanaovana ny hetsika ngeza be androany iny satria tapitra omaly ny tapitra androany ny 48 heures zay nomena ny fitondram-panjakana hijerevana vahaolana mahakasika ny karaman'ny mpiasan'ny université. Tsindrina iateto ihany fa miverimberina loatra le olana ka tianay tsindrina hoe omeo vahaolana maharitra izahay omeo daty fixe izahay ahafahan'ny fanjakana mandoa karamanay. Ireo mpandraharaha efa tsy mandray karama indray ny mbola hiaran'ny sazy avy amin'ny banky takin'izy ireo araka izany ny hanomezana ny karaman'izy ireo. Rehefa tara karama sara amin'izao dia misy ny pénalisation amin'ny banky zany hoe ny banky zany dia tsy te halala mihitsy ry zareo hoe tsy avy aminay mahatonga an'ilay hoe taraiky le fahatongavan'ilay karamany aminy fa presque zany eo amin'ny datin'le 20 ny volana eo daholo ny ankamaroany ka raha vao tsy miditra ao anatin'ny banky amin'le 20 ny volana le karama dia efa mandeha le pénalisation dia par jour lasa le mpandraharaha zany ny victime amin'le fahataran'le karama sady mbola pénalisé efa sady tara karama mbola pénalisé avy eo. Raha ny fanambarana trano dia mbola tsy voafaritra mazava ny daty tena andraisana ny karaman'izy ireo ka mbola hitolo araka izany ny hetsika ataon'ireto mpandraharaha PAT ireto. Ho an'ny mahajanga kosa isika atao anatin'ny ity toy ny vava-manaraka ity dia isan'ny nanamarika ny fankalazana ny fety ny asany voalohan'ny volana May lasa teo ny mpiasa misotro ronono sy ny be antitra any mahajanga any. Izy ireo izay tsy misitraka araka ny tokony ho izy ny zon'izy ireo amin'izay resaka fisotron-dronono izay. Mitaraina sy manameloka ny CNAPS ho mpanambaka araka izany ireto farany manoloana ny zava-misy. Samy mamonjy MBS mahajanga. Nanao fianaram-be tamin'ny fankalazana ny fetin'ny asa teo ny au niveau ny S3P na ny pension proportionnelle privée izay tambaran'ireo mpiasana orinasa maro eto Mahajanga izay tsy nandray fisotron-dronono. Efa taona maro izy ireo niasa tamina orinasa iray fa remboursement 2000 ariary fotsiny azony izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa tsy mety aminay intsony le code social satria efa lany andro izy io kanefa ny amin'izao fotoana izao dia mbola ampiasain'ny CNAPS araka izay tokony fantany hoe amonoana an'ilay mpiasa satria ao ny zany hoe zato telo volana zany aiza ny ahitana an'izany intsony, ao ny atao hoe remboursement hono dafa tsy mahafeno ny zato telo volana. Ny ankamaroan'ny mpiasa eto amin'ny Madagasikara indrindra ka aminay eto Mahajanga Sotema, FIFAB, sy Sanka, Biltsfitim, ny
rehetrarehetra zay orinasa teo Somape, Sopebo, Asima, zany tompoko mampalelo anay. Tompony ndraikitra voalohany amin'izao zavatra mitranga eto Mahajanga zao ny kinapsa eto amin'ny toerana izay tsy miraharaha fa miavonavina ho an'ireto be antitra ireto. Zay aloha dia niasa tamin'ny Somapesy dia hoy tsy mahafeno fanina 3 volana zato zany dia ramboursement dia vadiko 20 taona mahery niasa tamin'ny Somapesy dia ramboursement. Niasa 30 taona cotisé ara-dalàna nefa dia remboursement ny azo. Efa misy eo amin'ny 30 taona zay mona sy nahazo an'izany valy fisasarana zany ka tena mampalahelo mihitsy asika moa zany valorizy tsy raha ialina minena tamin'ny remboursement. Fanambakana mbevava araka izany no meny kinapsa ho an'ny mponiny Mahajanga indrindra moa fa ho an'ny reto be antitra ireto. Fantonena mipetraka dia tsotra ihany fa maninona ny sasany mindrana 11 milliards d'ariary dia mahazo fa ilay be antitra izay misotro ronono nandaniny toko andro ny ainany teo amin'ny asa tsy mahazo fa remboursement fotsiny. Mahatantonareo fanjakana ve ny alarelon'ireto be antitra ireto? Asa aloha fa eo ampandratsana hony mahita ny atiny. Any Ambatondrazaka kosa indray dia tapaka nandritra ny fivirimben'ny pakasary eo amin'ny faritra Aloatra Mangofa hiakatra ho 2,000 ariary ny vidin'ny sary iray manomboka amin'ny 7 volana Mey izao noho ny fidangana sy ny fahalafosa ampiainana ankehitriny hoy izy ireo no antony nandraisana izay fanapa-kevitra izay. Niry Andriana Arvony, MBS Ambatondrazaka. Ny vohitra nandritra ny fivirimben'ny pakasary atao amin'ny faritra Aloatra ny alakamisy 10 Mey teo tao amin'ny médiathèque Paul Sassin Ambatondrazaka fa tsy azo idivirana fa tsy maintsy hiakatra 2,000 ariary ny sary iray manomboka ny 7 Mey ho avy izao. Iaraha-malala ho izy ireo ny fahalafosan'ny fiainana ankehitriny ary tsy afa-miala amin'izany ireo mivelona amin'ny fakana sary. Iaraha-malala moa amin'izao fotoana zao fa miakabidy ny fitaovana entina tanterana izany fakan-tsary zany amin'ny azany fahafaham-po ho amin'ny client dia rehefa midinina sy mifakafakaina mandroana izay fiakaram-bidiny fitaovana entina tanterana famoahana ny sary zay dia nanapa-kevitra izay mpakasary eto amin'ny faritra Aloatra Mangofa ho ampiakarina 2,000 ariary ny vidiny sary manomboka izao. Koa ampahafantarina itsika vahoaka sy ireo client rehetrarehetra fa nohon'ny antony izay tsy azo amoarana fiakaram-bidiny izay fitaovana natanterana sary zay. Tiana ihany moa ny mampahafantatra fa dia tsy mba anisan'ireo voatsinjo manokana ny mivelona amin'ny fakana sary nandritra ireny nampavaivay ny dia androany koa narotinay fa nanao fifarabaratra totoana zay nanao tsaingo. Mirehareny fanjakana malagasy fa nahazo fanampiana rabola avy any ivelany. Anjatony tapitrisa $, izany tao anatin'ny 3 taona saingy tsy hita mivaingana na koa mitondra fanatsaram-piainana ho any ankamaroany malagasy. Lasa firenena anisan'ny 5 mahantra indrindra maneran-tany azy Madagasikara. Ravirazafy mahitiny Andra Kotomalala. Fampiasam-bola vahiny no ilainy eto Madagasikara ahafahana manangana orinasa mamorona asa ary manatsara ny fahefa-mividiny isa tokantrano. Toy ny fanjakana malagasy ary lasa mangataka ny ivelany, lasa manao ny malagasy ho tia toloram-potsiny ary zarina fanampiana ihany koa raha fitaovana hety mamokatra sy fanomezana tosika ireo tanora avonina hisandratra ny tokony atao. Olana iray mipetraka amin'ny findramam-bola ny trosa lohan-taranaka. Tsy mazava nefa irena ohatrinona na ohatrinona na iankoatra amin'ny oviana no andoavana ny trosa sy ny fomba famerenana izany na ny takalony. Fanao mitondra fanjakana no manao fanambarana hoe nahazo famatsiana rabola ary milaza fanao izao saingy mijano fampanantenana ihany. I Madagasikara izay tsy natampy ivoarana tao anatin'ny 3 taona. Firenena maro eto Afrika no nanamora ny fampiasana vola ho aminy. Ny eo Egypte izao $7.10 miliards ny sanda ny fampiasam-bola ao anatiny raha $3.3 miliards ny any Ghana. Miamitobo ny arikarena faobe na PIB, betsaka ny asan'ny forona ary niditra kokoa ny hetra ho an'ny fanjakana. Ankoatra ny tsy fahampiany fanentanana ny orinasa vahiny ampiasa vola eto amintsika, dia sarotra ny manangana orinasa eto Madagasikara toy ny findramam-bola sy ny alafony hetra. Ilaina dia ilaina nefa ny fananganana orinasa ato anatiny, indrindra fa ho avy ny krizy ara-toe-karena maneran-tany.
Ny menaka izao tsy hanondrana mandritra ny fotoana maharitra i Indonezia isika izay manafatra hatramin'ny 2 alina taona na menaka isan-taona. Ny vokatra atao anatiny tsy afaka hanenika ny filàny iray manontolo. Vahaolana maharitra no takiana amin'ny fanjakana, vahaolana mety ho an'ny rehetra ary misy vokany azo tsapaitanana. Mbola tsy ampy sy ny toana avy amin'ny fanjakana mahakasika ny famoronana asa ho an'ny tanora, antony mahatonga ny tahan'izy ireo sy anasa ho ambony. Ny antsasamanila ny tanora malagasy efa miroso amin'ny sehatry ny asa dia saika mirona amin'ny sehatra ny tsy manara-dalàna avokoa araka ny tatra navoakany Organisation Internationale du Travail na ny OIT. Ary maro ihany koa ireo tanora nahavita ny fianarany no manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana noratoviny akory noho ny tsy fampiny asa eto amintsika. Onjalalaina Ranaivomanana, Andra Kotomalala. Ny 7 isanjato ny tanora malagasy no misehatra ao anatiny tsy manara-dalàna raha ny tatra navoaka ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Ary ny 2.5 isanjato ny tanora ihany no miditra ao anatiny sehatra ny fandraharahana raha ity tatitra dia hatrany. Saika mirona betsaka any amin'ny fanaovana asa mifandraika amin'ny fambolena avokoa ny akamaroan'ny tanora malagasy amin'izao fotoan'izao. Tsy vitsy ihany koa ireo tanora malagasy navita fianarana no manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony akory noho ny tsy fampiny asa eto Madagasikara. Izay antony iray mabetsaka ny tsy anasa ary olana mbola lavitra ezaka ny amahana azy. Tsy ampy ny tohana avy amin'ny fanjakana momba ny famoronana asa ony avy eo anivon'ny firenena mikambana. Ny tanora nefa no avy ny firenena ka tsy tokony atao ambanin'ny zavatra ny sehatra ny fampananana asa ho an'ny tanora. Comme je le disais tantôt, vu le chômage en général, que ce soit ici à Madagascar ou au niveau mondial, aucun soutien n'est suffisant. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Il y a des jeunes qui ont besoin d'emploi. On doit trouver des moyens innovatifs, des soutiens innovateurs pour qu'on puisse encore soutenir encore plus. Les appuis qui sont faits, ce serait risqué de dire qu'on peut se contenter des efforts qui sont faits. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora, indrindra ho an'ny firenena sokajiana ho andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara. Maro ihany koa ireo voka-dratsy ateraky ny tsy fisiany asa eny anivon'ny fiarahamonina, anisan'izany tsy fandriampahalemana. Tokony hametraka politika mazava mahakasika ny fampananana asa ny tanora, ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny satria raha malala fa ny akamaroan'ny malagasy dia tanora avokoa ary misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fampandrosoana Madagasikara ny tsy fananan'izy ireny asa mari-potitra. Taratry ny tsify sy ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto amintsika ny fiemoran'ny Madagasikara raha ny laharana nomeny RSF na ny Reporters sans frontières. Etsy ankilany ihany koa betsaka ny mpanao gazety no mitaraina fa toa tsy misy pia raha toka enjehiny lalàna. Ravirazafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Hatramin'ny androany tsy mandeha amin'ny kanala ny fahitalavitra MBS ary mbola terena kolaka ihany ny mpanao gazety Clémence Rarnirina sy Lila Faralampandrolo-tsaina Dima tsy hanao ny fandaharana saia amin'ny fahitalavitra. Tahotra ny zava-misy marina ve no antony, aiza no lavitra ny mpanao gazety ato amin'ny fahalalahana na ny hevitra fotsiny. Fanontaniana mipetraka ny hoe asa no lavitra ve no atao eto Madagasikara sasan'ny ministera ny serasera. Toa lasa biby fampitahorana ny fanjakana malagasy. Ny asa andrasana amin'ny lavitry ny mpanao gazety dia tsy tomombana araka ny andrasan'ireo mpanao gazety. Tokony avela malalaka ny hainao manjery hiparitaka makany amin'ny faritany amin'ny alalan'ny fametrahana ny TNT. Io arany any censurena indray ny MBS tsy navela hiditra ao anatin'ny Canal Sat. Akoatran'ny ho lavitra ny mpanao gazety, tsy famelana malalaka ny mpanao gazety ho candidat tamin'ny alalan'ny fanaovana caution mitangana be. Ny zanana atao mitangana be ny caution dia avy eo candidat tokana izay avy amin'ny fanjakana. Akoatran'ny hoe io rahantsika malala zany zao ny amin'ny Lilira Farala sy Clémence Rarnirina izay tompona fandaharana moa zany efa karazany ohatran'ny hoe famehezana ankolaka na ihany koa fanampenam-bava ny amin'ny fahalalahana sy ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara. Olana mitranga eto Madagasikara tsy malalaka ny fisitriana vaovao indrindra avy amin'ireo mpanjakana. Ireo mpanao fanadihadiana lalina no tena voarara matetika ny fanaovana ny asany ary tsy mahazo vaovao araka ny totokony ho izy. Afenana saromana matetika ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena, hany ka na ny anao manjerim-panjakana azy, ny filoha sy ny mpanaradia azy no toy ny tompony fa tsy ny malagasy, ny avy amin'ny fanoherana tsy omena sehatra. Nisy ireo mpanao gazety izay mahita izany ho nivondrona ary nanankana confédération ho an'ny mpanao gazety mba tena hanao ny asany ho lavitra araka ny andrasan'ny maro azy. Les confédérations
dia tsy mitovy alohany amin'ny olavitra fa maninona le olavitra zany zao efa rahantsika malala fa de any fanjakana niny izy iteny a jereo tsara ny zava-misy na vita nandeha nanerin'ny ministère ave ny OJM ankehitriny amin'ny hoe taterao ny TNT zay voalaza ny code de la communication tsy vita an'izany faharoa na vita niaro mpanao gazety tokoa ve raha toka ino ny tatitra navoaka ny Reporters sans frontières rehefa nitsangana le confédération de natao ara-dalàna fikambanana association maromaro manerana Madagasikara no mivondrona ao anatin'le confédération de mahaleo tena tanteraka fa tsy miankina zany hoe raha ny tokony hisy zany io lavitra zany raha ny tokony hisy tokony miankina fanjakana saingy raha antsika malalo io zava-misy io de ny zavatra atao ny fiarovana mpanao gazety kokoa ary anoy ny zavatra vitan'ny président teo aloha moa zany mba misy mpisolo vava rehefa misy mpanao gazety hiaran'izay antsotsay zay. Mpitondra moto iray no niaran'ny lozam-pifamoivoizana sy namony any teny Akazomanga omaly tokony ho tamin'ny 7 alina tanoany araka ny loharanom-bavao dia nidona tamina camion lehibe mpitondra fako ity mpitondra moto ity ka naratra mafy ary izao ny afara tamin'ny fahafatesany izao raha ny fantatra dia Eugene Adriano ilay atleta malagasy fantadazy efa nitondra avo ny vonina pirenena malagasy teo amin'ny taranja bodybuilding akotra amina toerana fikotranana iray eny 67 hectares ity niaran'ny lozam-pifamoivoizana ity izay eto amin'ny fahita lavitry ny MBS moa dia mirary fiononana feno amin'ny fianakaviany sy ireo rehetra akaiky azy. Pejy fanatanjahantena araka ny fantasika dia tafisiakatra hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany ny makido Madagasikara vehivavy eo amin'ny baolina lavalava izay lalaovina olona 7 aiza ho aiza ny tokonaina sy ny fanomanana ho antsika malagasy mamaly fanontaniny io anatin'ity fanadiadiana ity ary Asnandria Malala sy Tokra Marla. Ampitomboana avroeny ny kotrandreo ladisme kiset izay iaro sy iady ny voninahitrisika malagasy amin'ny lalao fiadiana izay tompon-daka maneran-tany izay atao any Afrika Atsimo ny volana septambra ho avy izao. Mbola malalaka tsara ny fotoana ahafahana manomana ny lalao raha nambara ny filohan'ny federasiona baolina lavalava. Satria tena ho ampitomboana zany ny resaka fizika zany ary ampitomboana koa tohanana ara-tsakafo tsara reo nomboka amin'ny heriny amin'ny larbi zao zany tonga de fa manomboka miditra eny amin'ny kianja maki reo ankizy reo mandrapatonga ny volana septambra aka nutritionniste aka préparateur physique tena spécialisé mihitsy zany zay zany no atao zany hoe manana fotoana tsara zany tsika ahafahandreo ankizy reo manao préparation akoatran'izay moa dia hijery match sparring amindreo efa tena enjanindreo zany isika zany ny eritreretinay zany aty Afrika aloha zany i Afrique du Sud sy Kenya de anao koa amin'ny zareo frantsay. Ny 7 sy 10 septambra ho avy izao moa no anatanterahana io fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina lavalava sokajy vehivavy lalaovin'ny olona 7 izay. Maresaka iraisam-pirenena manakirotana ny fiainana andavanandro ny mponina ny Pekin ny famirana ara-pahasalamana isan-karazany any an-toerana vokatry ny fidanganisany olona mitondra ny valanaretina COVID-19. Tsy lasaka ny 10 isan'andro ny Santranga ao amin'ity tanàna ity. Mialy rary nombana sy tahiry aina. Manoloana ny fidanganisan'ireo olona mitondra ny valanaretina COVID-19 any amin'ireo faritra maromaro any Chine tafiditra ao anatin'izany i Pekin nanomboka ny volana martsa lasa 2 dia voatery manao fitiliana maimaim-poana isan'andro ireo olona ao amin'ity faritra ahitana mponina 12 tapitrisa ity. I Pekin dia tsara tsy ahivina fa mampiatra ilay paikady ohatra Covid ihany koa. Ahatongavana amin'io tanjona io dia misy ireo fampiarana ara-pahasalamana isan-karazany tsy maintsy ataon'ireo mponina ahafahana manapaka ny fiazakazahany tampifindran'ny ity valanaretina ity any an-toerana. Ankoatra ny fanaovana fitiliana fobe io, miatra ihany koa ny fihibohana anaty tranobe. Ankoatra izay, nanentana ireo mponina sy ireo mpiasa ao amin'ny distrikan'ny Chaoyang foibean'ny fandrarana any an-toerana ireo manam-pahefana mba hiasa any an-trano na hampiasa fiara sy bisikileta rehefa tsy maintsy hamonjy birao fiasana.
noho izay fitanganisa izay hatrany dia mikatona avokoa ny efitrano fanaovana fampisehoana, ny sinema, ny lapan'ny fanatanjahantena ary koa ny tobon'ny metro manodidina ny 90 any Pekin. Mbola malalaka kosa nefa ny fidikana sy ny fivoahana ao amin'ity tanan-dehibe iray any Chine ity, saingy misy hatrany ireo fipetraram-pahasalamana tsy maintsy arahana. Raha ho an'ny androany alakamisy izao dia nahatratra 50 ny tranga vaovao araka ny isana avoakan'ny ministeran'ny fahasalamana ny toerana. Mahatsiaro voasembatsembana ireo mponina manoloana ireo famemperana ara-pahasalamana, saingy nambaran'izy ireo fa azon'ny olona hiafiana ny zava-misy ankehitriny, fa raha toa ka lasa enjana tahaka ny Shanghai ny fipetrapetraka dia tantara hafa no iseho. I Shanghai izay voasokajy ho ivon'ny onjan'ny valanaretina satria dia nahitana tranga maherin'ny 904 androany alakamisy. Tanàna manodidina ny 70 moa no mampiatra ireo karazana famemperana ara-pahasalamana any Chine any. Nanome hafatra manokana ho an'ny vahoaka malagasy ny filomarika Ravalomanana nandritra ny dia an-tany ampara faravolany farany herinandro teo. Isan'ny hafatra mafonja tao anatin'izany ny fomba hialan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahantrana izao. Jarmano Menjanary, Manorandre Malala. Aneo ny firaisan-kina ny mpikatroka tim tary ny filomarika Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Vahoaka sesahena no namaly ny antson'ny tim tany Ambatomainty ampara faravolo, Amparamanana sy Ambatondrazaka. Izay nanapirofo tanteraka fa ray aman-dren'ny malagasy ny mpitarika ny antoko ty Andriamatoa marika Ravalomanana. Nitamberina ao an-tsain'ny maro ankehitriny fa nampiakatra ny toekarena, nampiakanjo ny ankizy, nanome kit scolaire ny ankizy, nahazo fanabeazana ho an'ny rehetra, ny lalana vita tamin'ny fotoana izay nitondrany ny firenena. Tena lasana isika. Tambaly Soirivo atambe fa lasana isika. Tsika voalohany taty Afrika. Manana vahaolana anapiko vahoaka malagasy. Mafantatra hoe zao namonjenana vahoaka malagasy maika de maika de maika de maika. Nahitsy ny filomarika Ravalomanana naneo fa tsy misy ny fanajana ny demokrasia, tsy misy ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny lalàna, tsy misy mijery ny tantsaha, miaina amin'ny tany be tebiteby anjakany tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka, sady nona no mahantra, tsy mahita izay hosamborona. Aza ty andrakana ny olona mbola tsy manana zany taikefa na experience zany. Fa maiza mijery, maiza misafidy tsara, maiza mieritreritra. Fa Madagasikara manana ny arena rehetra, ahafahana mampandroso azy, ahafahana mamonjy an'ireo vahoaka reo, ahafahana mamono ny vahaolana. Za matahotra reo fa io valina reo 5 taona isan'ny hektara io na 3 taona. Mbola vitantsika manao 20 taona 7 taona isaky ny hektara. Mila mamerina na manohy ny zava-bitantsika teo aloha isika. Mila mandinika sy mieritreritra tsara mba tsy ho voavidin'ny vary iray kapoka na vola 5,000 ariary intsony. Aoko zay ny fitondrana Joelamboto ary nahafahana nakalesony ny fahoriana miantra amintsika izao. Tsy afaka mampianatra ny zanakay mafy tamiko tsy vao teo. Ty zanakay ty tsy mianatra ty tsy ampy vola andefasana azy. Dia atao iny zany reo zazay rehefa aveo. Tsika nefa niezaka be taloha le éducation pour tous. Nampianatra ny ankizy, na vita amin'ny arivo mihitsy mananana reo sekoly. Nampianarana ny ankizy 2,9 isan-jato ny ankizy. Zanaka ny malagasy rehetra toy ny zanako toy nianatra. Tsikaritra nandritra ity fotoana izay niona ny filomarika Ravalomanana sy ny mponina tao amin'ny faritra aloatra ity fa feno fanantenana indray ny vahoaka malagasy nahita azy. Nambara ny filomarika Ravalomanana raha teo tao anatin'ny fandraisam-pitenenany fa tsy mbola very fanantenana ny malagasy. Tandremana tsara fa olona iray mahovà firenena ka raha vao mandray fanapahan-kevitra amin'ny tsy izy dia lasa fadiran'ovana ary mbola ho mafy noho izao indray ny ianana afaka 5 taona manaraka. Izay ny fitondrana ankehitriny takomana mafy ny tsy fahombiazana amin'ny fitondrana ny firenena. Fandrika be eo anoloan'ny vahoaka malagasy ny filazana ao anatin'ny fitetezam-pasitra izay ataony fa mahavita zavatra ny fanjakana. Tsy azo kosehana nefa ny fahafantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Charmano Menjanary sy Manorandre Malala Trany. Fitondrana marika Ravalomanana. Arivo mahery kilometatra isan-taona ny lalana vita goudron tamin'ny fotoana izay nitondrany. Izany hoe 7,000 kilometatra mahery no lalana vita goudron hatramin'ny taona 2020. Namboarina ny dedikasa mba hisitrahany vahoaka fitsaboana ka nahatonga ny CSBD ho inanivo ny commune ahafahany vahoaka mitsapitena.
efa nisitraka sy nampiasa izany avokoa ny komina rehetra eto Madagasikara tamin'izany. Raha ho an'ny fampianarana, nisitraka kit scolaire tsy nisy fanavahana ny zaza malagasy, nisy ny fisakafoana na kantina tena anivo ny ambaratonga fototra. Vokany 520% ny zaza malagasy no niditra an-tsekoly. Teo amin'ny sehatry ny fambolena kosa dia ny fitondrana Ravalomanana no efa nanana tetikasa fanomezana tracteur ho an'ireo tantsaha. Efa nisy mihitsy aza ny fanaovana andrana ilay milina fidinjana vary ho an'ireo tantsaha ireo. Amin'ny fotoana tokony hibanjina ny malagasy ny hoaviny ao anatin'ny 5 taona manaraka, ny fahoriana mahazo ny malagasy izao. Ny andrakandrana, ny kitsapatsapa, ny kitoto dia tsy mba mendrika ny vahoaka malagasy. Marina zany sa tsy marina? Ny fandrobana ny repirenena, ny kolikoly avolenta, ny laingy dia tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy. Marina zany sa tsy marina? Ary isaorako ny filomarika Ravalomanana mbola mijoro na ny sinina na ny sinina na ny sinina teto amin'ny firenena dia mijoro izy eo anivon'izay fahamarinana nananan'izay. Tsy mbola nahavita ny vita amin'ny marika Ravalomanana zay filohan'ny repoblika teto amin'ny Madagasikara ty. Taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 tokoa dia tsy mety tafarina mihitsy i Madagasikara. Ny vahoaka izay nampanantenaina ka namaly ny fanontaniana izay napetraky ny filohandry Rajoelina tamin'izany no mbola mamaly io fanontaniana io ankehitriny. Ary ao ary ity fanadihadiany Ramano Menjanahary sy Manolandre Malala ity. Dia reny ny fanjakana Rajoelina fotsiny hiditra sy hilentika ao an-tsain'ny malagasy ankehitriny fa miova ny fiainany ary mandroso i Madagasikara. Ny zavatra hita nefa dia tsy araka ny firehariana sy ny fiebebona ary ny fisehosehoana ataon'izy ireo io no iaina ny vahoaka malagasy. Ity fitondrana Rajoelina ity anefa no isan'ny nanenjika mafy ny fitondrana teo alohan'ny rehetra. Voalohan'ny volana Aogositra ny taona 2024 tao Mahamasina, ity no nambarany an'i Rajoelina io tamin'ny vahoaka malagasy. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafo malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Tsy misy. Izay no valintenin'ny vahoaka malagasy tamin'ny fanontaniana izay napetrany. Ankehitriny, niova ve ny fiainan'ny malagasy? Miadam-pinaritra ve ny malagasy ankehitriny? Aleo ny feom-bahoaka ihany no amaly ireo fanontaniana ireo. Tsy mianatra ny ankizy? Mianatra sa tsy mianatra? Manahoana ny fandriampahalemana? Be dia be ny kidina pinina, be ny jiolahy, be ny fahasahiranana, lafo ny vidin'ny kapoakam-bary ho an'ny olona mifidy. Afaka mitsabo ny marary ve tsika? Misy mijery ve nareo? Manahoana ny lalana makaty? Ireo valitenin'ny vahoaka ireo ve no atao hoe mandroso i Madagasikara ankehitriny? Niakatra ve ny fahari-piainany taorian'ny fanonganam-panjakana izay natao? Fotoana isainana izao ka ahafahana mibanjina ny hoavy indray ho an'ny vahoaka. Tsy mbola very fanantenana fa olona iray afaka manova firenena. Nankalazaina mafy fa nahavita zavatra betsaka tany Morondava ny fitondrana ankehitriny. Naresaka an-gazety araka izany fa nitokana fotodrafitrasa sy vory olona maro ny fitondrana nandritra ny fitsidierana nataony farany herinandro teo. Ny herinandro lasta teo nilaza kosa ny olona avy any an-toerana fa tsy araka ny vaovao miparitaka sy ny nahely ny zava-misy iaina ny vahoaka Morondava ao. Adrahoary ny fanazavana makasika izay. Misy dortoara ny université namboary ao. Le trango fianarana tsy misy dortoara no namboary. Namboary le manara-penjy hôpitaly. Fa namboary fa tagna tamin'ny tetezamita moa raha io. Zay vao natao hoe vita hoe izy ao. Materiel tamin'ny hôpitaly be namahoro teo aloha vao ro nafindra agnatiny eo. Dia nandeha nitokana hoe le raha. Sy koa manam-pagnategnay vao maika manao marcherera.
zay olo andesy agny mba hijery handray an'le orinasa miemotsy, zay tonga agny miemotsy, tsisy zavatra azo antenaina zany. Dabara zay napagnategnay atao hoe amboary, raha ambona zaka rano 12 mètres kiba izy teo aloha par seconde ny debiny rano zakany canal Dabara, lasa 4 mètres kiba, 10 mètres kiba par seconde ny debiny rano misy ao. Napagnategna agny olo tagna men zao fiharia zao. Magnodidididina 4 aly, 3 aly agny agny lany anaovan'le photocopie le dossier. Na olo raiky na manafaniry tsy nahazo famatsembola tam'izao fiariana zao tagny lany vola fahatany aby avao. Efa tafandalo amresako le parc solaire teo. Nandeha tagny reo nitokana io tokoa misy ao. Ngany karany raha eo. Ninjovy? Ngany karany gny tompony. De ny jirama zany mividy courant amle karany. Dikany zany ampela tagnany karany tanteraky. Ny fiaignany vahoakany Morondava. Isy comment zakavy amitsika miteny zao a, mbola tsisy mangirany ary tsisy zavatra azo eretserety mihitsy hoe iverenany isy koafany sikoma aloha atreto. Fa vandy avao afafy, mbola fampagnategna lava, propagande lava no ilazana mikasika ny orinasa sikoma. Ny mpanjony vavety avy ivelany no nomena lisansy hiaza agny amin'ny faridranomasin'ny Morondava. Fa le mpamboly madiniky zay mivelo amin'igny ny olo ao magnamorona ny morotsiraky ny Morondava igny, enjeh isan'andro, ahorogna ratiny doroa. Zay zao zava-misy mikasika ny jono. Mpianatsy any akamaroan'olo nivory tamin'ny spectacle andro sabotsy izy igny, ny forcera nefa ny mpianatsy handeha egny. Mba hagnatevon-daharana gn'olo avy. Tam 2010 sy nimba stade Morondava, terrain Morondava, terrain fanaovam-boly. Amboary stade manara-penitra. Atramitsika miteny zao mbola tsy vita. Mba misy terrain anankiray amin'ny CG tsy mavao kely. Nosimbana koa le terrain amin'ny CG tsy mavao kely fa amboara CG manara-penitra hoe napetraky le raha napiakary parpaing ao 1m80 no tafiakatsy de nijano eo nanomboka tamin'ny 2019. Misy tragno to efa namboara tagno agny 1900 tagno agny. Zany hoe efa 100 taona mahery zany. Tokony efa vakoka zany. Nosimbaina io tragno, le tragno tsy ratsy, mbola matanjaky tsara. Nosimbaina le tragno, nagnahanamboara pepe manara-penitra, niakatra eo amin'ny 2 metatra eo koa le parpaing, de mijano eo koa, mikatso eo koa le asa. Bota amin'ny 2019 koa jusqu'à miteny zao. Morondava tamin'ny 2008, mbola 200, latsaky ny 200 ara nikapoabary tamin'ny 2008 zay. Amitsika miteny zao ranga 800 nikapoabary, x4 zany. Morondava tamin'ny tavan 2009, raha misy vary stock tapona, vary ohatran'izany alefa Morondava tsisy mividy. Am'izao fotoana zao, konazy. Mokonazy ny fahalalatsika anazy moa. Regny ro ketrehy, regny ro hoany. Niakatra ny feo teo anivon'ireo samy solo-mavambahoaka androany. Nisy maso ny fivorinana napahana ny fandahara-potoana ny fivorinana ny ordre du jour. Dia nisy tamin'ireo solo-mavambahoaka ny nangataka fivorina mikado trano tsy azon'izan'iza atriana na fivorina à huis clos. Tsy nakian-dramatofo lohan'ny anterimeram-pirenena nefa izany satria nolazainy fa tsy ampy ny isan'ireo solo-mavambahoaka tonga nanatrika ny fivorina. Asinandria Malala, Tokatra Marla. Nisy ary maro tamin'ireo solo-mavambahoaka tonga nivory tetsitsimba zazandroany no nangataka fionana mikatro trano tsy azon'izan'iza atrehina na ilay antsoina hoe fivorina à huis clos. Solombavambahoaka TIM sy ireo solombavambahoaka tsy miakina ary ireo solombavambahoaka IRD sasatsasany no nangataka io fivorina à huis clos io. Mangataka izay solotena reto ma anao didimoka manitafitrano kely ontratsika fotsiny androany mandritra fotoana fohy didimoka manitafitrano satria elaela tsy mifankahita elaela mba dio iaho hoe fanarahanay miraharaha mianadaika andao mba didimoka ontratsika fotsiny ambany tafitrano ny zavatra rehetra ny miseho passé hatrano izay no avitsika no avy ny solomavambahoaka no avy ny firenentsika satria mafimafy ihany zao atrehantsika zao. Manomboka miakatra le maripana nefa le namana mpanao gazety mbola eo daholo. Raha ohatra ka ny ravahantsika le fivorina dia dimika taria tsisy trano taritsika sotra zany hafa zay. Fa le fivorina raha matofolo mbola tsy rava mandray fitenenana taorina le nanapa-kevitsika dia mahazo fitenenana dia lasa mbola eo le mpanao gazety dia miaka ny zavatra ataontsika. Ka raha ohatra ka azo iteny ihany le miteny aloha avoaka ihany le olona tsy tokony aheno anazy satria mikilo dia tsy azo avoaka gazety tompo. Ny savorivory ary ny akapeo
ireo solombavam-bahoaka sasany sy ireo mpitarika fivoriana sasantsasany taorian'izay tsy fantatra mazava nefa ny anton'ilay fivoriana mikatotrano kanefa nisy izay fikoropahana izay teo amin'ireo solombavam-bahoaka sasany tsy voatery ratsy foana nefa no anton'ny fivoriana tahaka ireny hoy ny solombavam-bahoaka tim rehefa narirariran'ny mpitarika fivoriana ho tsy ampy ny isan'ireo mpivory ka tsy afaka ny anao fivoriana ao iklo raha ity mandrasana ho feno dia tsy ho feno mandrakizay na latapitra aza mandaha raha izay faharoa ny huis-clos dia tsy voatery ho zavatra ratsy foana fa io miteny miteny talavioa efa raha hafa no an-tsainy ka magnataka zahay raha matsofolo atao mitsangatanana na enina tsy dia zay valonao atanterana tapitra tompoko tsy nekeny ny filohan'ny antenimera-pirenena nefa io fangatahana fivoriana mikatotrano io noho ny filazany fa tsy ampy ary tsy manaraka ny fitsipika anatiny nisandreo mpivory mahana loatra ireo bromahatry ny antenimera-pirenena ireo hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire tim manao fadisoana teo anivon'ny mpitarika ny anivon'ny bromaharitra fa tokony tany aloha izy voanandrangaranga na namoaka zay voalaza sy voafaritry ny fitsipika anatiny na ny réglement intérieur ny assemblée nationale fa efa tsy lany ny fanemorana vao navoaka izany hoe tsy ekena ny firosoana na fanatanterahana fivoriana mihiboka raha tsy mahazo ny ray ampahefatry ny solombavam-bahoaka izany hoe 7 farafahakeliny 4 nefa nyteo zay indrindra zany nitaratra zay misy ny zavatra azo tsoahana am'izay misy ny zavatra atao hoe vakina fotsiny dia eo ny tahotra ny maronisa aloha ambara fa manana ny maronisa eo nivon'ny antemera-pirenena fa mana ny misy mandindina ao ambadimbadika ao ao anatin'izany ny resaka hofametra fitsipaham-pitikisana zay arosiny sy ho apetraky ny avy aty anivon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara fa eo ihany koa ny resaka efa mandeha any anivony antemera-pirenena eny ny amin'ny hoe eritreritra andravana ny bromaharitra sy anoloana zany mpikambona anivon'ny bromaharitra zany satria tsy mahafapo ny solombavam-bahoaka maro izany fiasany fomba fiasany zany bromaharitra izany mafana araka izany ny anivon'ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana izao ka andrasana ny fivoarany toetra raha ny ompanabetsaka tamin'ny fizotron-draram-pirenena ankehitriny kosa niteboka ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany mamintina amintsika ny andindiny izay ando miaratiana sy Mathieu Prince mafana ny toetra raram-pirenena ankehitriny misy olany avokoa ireo tranga manao ny fahalemena ity fitondrana ity miaka izany hatramin'ireo vahiny eo ny tsy fahaiza mitantana ny kaboraraka ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny tsy fisiana demokrasia sy ny maro hafa fa ohatrany hoe miteniteny foana ny aty amin'ny fanoherana ohatrany hoe miteniteny foana reny vahiny misolo tena ny vahoaka avy any fotony tonga miakatsehitra ety milaza ny zava-misy ireny raha milaza fa tsy mandeha ity raha-pirenena eto Madagasikara ity fa ny zavatra mitranga isan'andro no zary manam-pirofo an'le izy dia hoy isika hoe makaiza mariny ity firenena ity afatotro ny teniny nataony ny mpitondra fanjakana ary voapirofo hatrany ny fanakianana alao mihitsy tsorona hoe fanakianana raha nieritreretiny hoe fanakianana makany afampandrosoana dia ny mpitondra fanjakana no manova sy manimban'izay tanjona amin'ny alalan'ny fanakianana izay ka mahatonga antsika korosofahana mandrakariva mafana ny zava-misy eto Madagasikara mazava ho azy satria efa tena ataoko hoe raha ny pratika amin'ny akapobeny tsy eto Madagasikara ihany fa amin'ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao raha amina vanim-potoana salam'izao herintaona mahery kely alohan'ny fialana zay fifidianana amin'ny akapobeny satria hatreto dia jerem-potsiny tolany andro mampandradrisa fotsiny ity fitondrana ity tsy matotra amin'ny fitanontanana ka mahatonga ny fiainany malagasy tahaka izao izay mijoro sy milaza ny zava-misy marina ihany koa voatohitohina ampitahorina lava ataontsika Madagasikara no lohanyty eto amin'ny ty Océan Indien ty isika no amatsy ny nosy Komoro isika no ampindram-bola tsy asitsika tsony ny mahantra ho ataontsika ny lalana eraky ny Madagasikara ampidintsika io vidim-pianana io ampiakarina ny karama ampiasa ny tena mampalahelo dia izao le olona any anatin'ny fokotany anatin'ny quartier any tsy samy tsangana
maro raha anao isanjato nga manotianako de tsy tiany aho izato isanjato fa ataoko hoe 70 isanjato de efa tsy mankasitraka ny fitondrany io fa tsy samy tiany le olona matahotra satria vao miteny de ho avy ny mpitandro ny filaminana tokony mitsangana tokony miteny ny vahoaka malagasy miteny ny tsirairay manohatra izany fahalovana zany fa raha izany nitondrana an'ity firenentsika ity de potika ty fireneny ity tsy araka le zavatra tiany. Isy ny fitsangatsangana no tanterahany RNDM faritra Lalamanga ny sabotsy zao hoe tsy amboanjo be fotoana eona ny mpikatroka rehetra lafin-zavatra maro no ivotra mandritra io fotoana io andiniana ny raharam-pirenena sy akana ny hevitry ny rehetra ahafana manatsara zany ankoatra io mbola no antitra tery ny RNDM na Lalamanga hatrany ny fitakin'izy ireo ny tokony anaovana fitoanam-pirenena mialoha ny anatanterana ny fifidianana. Dia izay ary no manakatona ny pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra ny fandarana global news ary ny famerenana ny fandarana ahoana marina marahanao ary ny fampahalalam-baovao ary n'izay kosa anao narahantsika ny horonan-tsary de banker ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitsy indray tompoko.